Vatsimpana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka se tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao ilay nahary izy rehetra ary mihazona azy. Mitsaoka anao zahay, mameo voninahitra anao. Ry ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay. Mipetraka ambony sy fiandranana ianao, mijery anay sy maniry mandrakariva ny anisy soanay. Miasa mandrakariva ka tsy mba mitsahatra. Ny hamonjenanay tokoa sy ny ananay fiainana mandrakizay no tanjonao. Tsara tokoa ianao. Ary faly izay zanakao, manome voninahitra anao, manaja anao, ry raino mandrakizay sandria ny fiadanana, tsy miova fa tia mandrakariva ary manatanteraka ny sitraky ny fonao. Eny, izahay tokoa no mitsaoka sy manome voninahitra anao amin'ny toerana fotoana ity. Ray soa vokatra ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, henitry ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakaniva indrindravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika, Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ingatsika dia araka izay voalahatra ho amin'ny obolana fahaenina. Obolana fahaenina, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Proverbe 6, 12 à 19. Aminaran'ny Tompo. Ny olona tena ratsy fanasy mpanao ratsy, dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, izay mamaso sy manao famantarana amin'ny tongony, ary manao baiko amin'ny ratsan-tanany. Fa fihetsehana no ampony, mihevin-dratsy mandrakariva izy sady mamafy ady. Ary noho izany dia ho afitampoka kosa ny loza anjo azy. Ho torotoro tampoka izy ka tsisy fahasitranana. Izao enin'izao no halan'i Jehova, eny fito no ataony fahavetavetana. Ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ary ny tanana mandatsadra marina. Ny fo mamoron-tsainy ratsy, ny tongotra malaky miazakazaka hanao ratsy. Ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Amen. Ray masonao manomasina fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy zavatra anakenina izay halan'Andriamanitra, eny fito aza izay fahavetavetana eo mason'Andriamanitra tokoa. Inona tokoa ireo toetra fito izay halan'Andriamanitra? Izay no hevitra izay banjintsika amin'ity andro izay diavintsika ty ry havana. Raha vantanina dia eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia manambara mazava ny Tompo fa misy zavatra anakenina, eny ny fito aza ozy, ny zavatra izay halan'Andriamanitra fahavetavetana eo masony, dia reto avy zany: ny maso miavonavona. Atsika ao amin'ny fiainana andavanandro tokoa fa na isika na ny olona izay mifanerasera amintsika dia manao zany fihetsika, manao zany fijery hafahafa zany. Ary eo indrindra no manam-pirofony eo am-pon'ny olona, na isika zany na ny hafa, fa misy izany toetra ratsy miavonavona izay mirehareha, mijery avy any ambony, hoy ny fomba filaza azy ihany koa, ka miefitena ho avo dia avo, fa ny olona kosa ety ambany izay jerena. Izay no manam-pirofo fa misy toetra ratsy ao anaty, misy toetra izay mirehareha, manao ny tena ho zavatra, manao ny tena ho ambony noho ny hafa. Izay lazay ny Tompo hoe ny maso miavonavona. Faharoa dia ny lela mandainga. Lela mandainga moa dia inona fa tsy ireo fahazarana milaza ny tsy fahamarina mandrakariva, ny langa izay asesy isan'andro. Izany rehetra izany no halan'Andriamanitra. Izany no tsy tian'Andriamanitra ka iantson'Andriamanitra antsika mba
ho lavitsika ny tsy andainga. Halan'Andriamanitra. Ary antsony ny zanak'Andriamanitra rehetra ho tia fahamarinana. Hikatsaka ilay fahamarinan'Andriamanitra. F'izay no maha zanak'Andriamanitra antsika. Fahafantatsika loatra ny ray ny lainga fa ilay fahavalon'Andriamanitra dia ny devoly Satana zany. Ny fahatelo marakaraka an'izany dia ny tanana mandatsa-dra marina. Misy tokoa ny famonoan'olona, misy tokoa izay fandripahana olona, fa ny tea halan'Andriamanitra indrindra dia ny famonoana olona izay marina. Ny olona izay tsy nanoninina akoriny, ny olona izay natao hoe nitondra sy ny asa ho amin'ny fahamarinana, dia indro fa vonoina, indro fa latsa-dra. Andriamanitra tokoa dia mankala izany fisainana izany sy izany asa izany. Ary toetra tena fahavetavetana tokoa eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny fahaefatra dia ny fo mamorotsainy ratsy hoy ny tompo. Matetika tokoa ny olona tsy misy akory zavatra izay atao hoe manentana azy na mampirisika azy hanao zavatra ratsy anankiray, fa dia ny eritreriny fotsiny izao sy ny fony no mandinika avy hatrany ny amin'izay hanaovana ratsy, mamorony tsainy ratsy. Dia izay dia mahatonga tokoa ilay fahatezekan'Andriamanitra iseho sy hitranga eo amin'ny fiainan'ny olona. Halan'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra andriavana mba tena tsy ho tanterahintsika, ka intsony tompo antsika mba hanana tokoa ilay toetrany ary hanohitra izany atao hoe sain-dratsy izany. Manarakaraka izany dia ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy. Ina moa ny tongotra malaky hazakazaka hanao ratsy? Ny tongotra malaky hazakazaka hanao ratsy dia izao: ny tsy mandinika akory, ny tsy mieritreritra, fa avy hatrany dia miezaka fotsiny izao hanatanteraka zavatra ratsy. Te hanatanteraka fotsiny izao, te hanao zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia fahazaran'ny ratsy izay halan'Andriamanitra izany, izay tsy tian'Andriamanitra izany. Ka ho antsika mpanompon'Andriamanitra, tonga ny andro izay tokony handavantsika izany, hanorantsika izany, ary hanaovantsika ho zavatra izay tsy tokony tanterahana ary ho halantsika koa tahaka ny mahahalan'Andriamanitra izany toetra mihazakazaka hanao ratsy izany. Ny fahaenina dia ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina. Ina moa mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina? Dia ny zavatra izay lazain'ny olona mba hanoerana, mba hiampangana olona anankiray. Misy tokoa ny olona izay atao hoe kinga mihitsy eo amin'ny fanatanterahana izany asa fanaovana vavolombelona tsy marina izany. Efa manana fisainana hafa ka moramora aminy ny avy hatrany dia mamafy zavatra lainga, manatanteraka an'izany, ary dia tahaka ny zavatra voarafitra ho marina eo ambavany avokoa ny zavatra ambarana rehetra. Ary dia araka ny teny fitenintsika tokoa hoe ny marina mitavozavoza dia tsy maleo ny lainga tsara lahatra. Ka dia misy tokoa manana atao hoe lainga tsara lahatra anatin'izany, dia apetrany tokoa sy alahany araka izay, ary dia mivanaka ny mpieno, mieritreritra fa tena marina avokoa ny ambarany, saingy indrisy fa zavatra tsy izy avokoa, ary manohitra sy miampanga, manameloka ireo olona izay atao hoe marina. Aza mijoro vavolombelona tsy marina ry havana, fa na ningotry ny ianao aza dia tadio fa ny tompo Jesosy arahanao, dia nijoro hatramin'ny fahamarinana hatramin'ny farany indrindra tokoa, satria izay no maha zanaky ny ray azy, izay no Andriamanitra izay ny fahamarinana azy. Farany dia mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Toetra anankiray izay tian'Andriamanitra mba atao hoe ho tondronam-bolotra, hoy ny fiteny. Toetra izay tokony ho tondronam-bolotra, tsy ny olona fa ny toetra ny tokony tondronam-bolotra, ny toetra ny tokony ilazana hoe io toetra io dia toetra tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny ary halan'Andriamanitra, toetra izay tian'Andriamanitra mba hialantsika. Izany toetra voalaza izany satria misy tokoa izay fisainana sy fo te hamafy ady eo anatrehan'ny manodidina azy, indrindra
eo amin'ny rahalahy. Izany rehetra zany avana dia miantso antsika, mampitandrina antsika mba tsy hitoetra eo amin'ny fitoeran'ny mpanaratsy, miteraka fisaram-bazana mantsy eo amin'ny fiarahamonina izany. Dia maneho izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny fomba izay nampidiran'ireo oam-pitenenana, ilazany hoe izao enina izao no halan'i Jehova, 7 ataon'ny fahavedavetana amin'ny 120, dia manamarina tokoa fa tsy mbola mifarana ny fitanisana ny toetra ratsy rehetra izay tian'ny Tompo ambara anatin'izao andaratsoratra masina ny 12 ka hatramin'ny 17 izao. Ny firafitra zany fitanisana zany tokoa dia vao mainka manindry ny mahazava-dehibe izay zavatra voatonona ao anatin'ilay fitanisana izany. Endravana isika amin'ity andro ity ary antsoin'ny Tompo mba hanana tokoa ilay fanamasina, hitoetra amin'ny fanamasina ka eritreritra tahaka an'Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ny fizarana ratsy na kely aza, satria tsy misy aloka eo aminy, tsy misy maizina eo aminy, fa ny mazava mitoetra ao aminy. Isika koa dia antsoin'ny Tompo mba hanana izany fahazavana izany, hanana izany toetra tsara izany. Dia ireo toetra izay nambaran'ny Tompo mandrakariva araka izay nampitainy isan'andro ao amintsika dia ny hoe aoka re hitoetra amin'ny fitiavana isika, aoka re hitoetra amin'izany fitiavana izany tsika hananantsika ireo ihany koa toetra izay mipoitra avy amin'izany fitiavana izany. Dia tsaroantsika fa izany dia maneho mandrakariva ny amin'ny fifaliana, maneho ny amin'ny fahatsaram-panahy, maneho amin'ny fanaovan-tsoa, maneho amin'ny fahalemem-panahy, ary dia ireo toetra rehetra izay tian'ny Tompo hananantsika, hanoerantsika izany toetra ratsy izany izay miasa eo amin'izao tontolo izao. Zao ny tsarovy amin'ny andro farany dia izay manao ratsy dia tonga amin'ny fitenin'ny Tompo ao amin'ny 12 hoe ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny lozan-jo azy, fa torotoro tampoka izy ka tsy hisy fanasitranana. Enganisika tsy atao hoe hanana fialonana amin'ny ratsy fanahy ka hanao hoe araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe saiko soa afaka andiako nahitana ratsy fanambinina, fa ao ny andro izay ilatsahan'ny fitsarana ka hanambaran'Andriamanitra ny fahamarinana, dia tonga tokoa ilay ratsy fanahy handray ny loza tampoka, ianjadiny ny torotoro tampoka, dia tsisy izany fanasitranana izany. Miasa ho amin'ny fahamarinana, miadia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, izay no lala tokana azontsika fiadanana maharitra sady feno fivaliana mandrakizay. Andriamanitra mivoninahitra ao antsika ny fitiavana sy ny famindram-pony, ny fampiresana feno avy amin'ny ivavaka sy tompoko. Sotranao sy mideranao mankalaza amin'ny voninahitranao zay ry tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao tokoa ilay Andriamanitra tianay, Andriamanitra izay manana toetra tsara, sarobidy, ary toetra feno fitiavana sy fifaliana ary fiadanana fahalemem-panahy isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Ary zany toetranao zany no tianao mba raiky tapisaka ty aminay, hiasa may rety anatinay, koa na miovaova ary zao rehetra zao, ary zao rehetra tokoa dia nantsoina iovaova, dia tsy mba hiova izany toetra izany aty anatinay, ka hanana ny toetranao feno zahay, dia ho feno ravoravo sy feno fifaliana ny fonay, ny endrikay dia homirina mandrakariva satria hitoeran'ny fanahy ny fifaliana sy ny fitiavana, dia hitoetra ao anatin'ilay fahalemem-panahy amin'ny fotoana rehetra, ka nenikidony ninkatra dia toetra ao mahatoky eo amin'ny fiainany manontolo zahay mba ho voninahitra ao. Terizo Tompo Jesosy izany toetra napetraka ao ty anatinay izany, raha ataovy izay tsy erikerika foana, fa ny fiadananao tokoa dia mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiasa sy toetra ty anatinay isan'andro. Dia anao niaja anao ny voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fitemana ambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanamasina tsara indrindra. Misaotra tompo mpandalo. Alleluia. Amen.